Tompoko lasy tompoko vavy miaraba atsika rehetra mpanaraka ny Madagasikara télévision amin'izao alina izao. Mankasitraka atsika rehetra manome fitokisana ity fahitalavitra ity ary manasa anareo naraka hatramin'ny farany ny fandarana l'actualité amin'izao alina lahady fa 4 ny volana febroary taona 13 izao. Vahiny araka itafatafa amintsika eto amin'izao alina izao vahiny fantatry eo amin'ny sehatra politika, fantatry ny rehetrarehetra ihany koa ary efa nisy fotoana nandalovana tato amin'ny MATV dia Andriamatoa Fetson Rakoto Andrenerina miarabanao tompoko ary misaotranao manaiky vahiny fandarana amin'izao alina izao. Dia faly miarabanao Andriamatoa Andriamanarivo ary faly ihany koa miaraba ny ireo izay manaraka tsy tapaka an'ity fandarana na dia amin'izao alahady arivo zao aza. Ya virina kely amin'ilay daty 4 febroary tsika androany 4 jolay no daty navoaka ny tety andro faharoa avy nenivon'ny senita anatanterahana fifidianana raha manao kato tsotsotra eto ampipetrahana eto dia mahita hoe 5 volana katroka sisa dia ho avy izay daty mpifidianana izay mifanojo amin'izay ihany koa 5 volana milohan'ny fifidianana no ivainy ananao eto androany manontany ny mpanara-baovao mieritreritra ny mpanara-baovao tsy henoeno Andriamatoa Fetson Rakoto Andrenerina taorina amin'ny Pays de Brave taorina ny resaka PSD taorina izany rehetrarehetra izany nakaiza izy nandiny tena ve nakasisiny mety ho hita ao anaty fifidianana ve 5 volana sisa izay fifidianana izay aiza ho aiza Andriamatoa Fetson Rakoto Andrenerina inona ny zavatra ketriketrehany mangina tany ambadika tany asa na fifandrifinjavatra na kisendrasendra fa dia marina tokoa ny voalazanao fa 5 volana katroka androany zany no tokony hiatrehantsika vahoaka malagasy ny fifidianana voalohany ivoahantsika ao anatin'izao crise politika efa lava dia lava izao ary iverenantsika indray ao anatin'ny fitondrana voafidim-bahoaka ary tandalana ara-dalàna ary indrindraindrindra manaraka ny lalam-panorenana izay iombonana ny vahoaka malagasy rehetra fa hifampifehezana hitondrana nyzao firenena izao. Fanontaniana maromaro no napetraka teo ary marina tokoa zany nisy fotoana aloha tsy hita matetika tamin'ny aina aman-jery. Misy ihany ny fotoana izay tokony andinian-tena, misy ny fotoana hanomanan-javatra ihany koa ka raha milaza hoe kisendrasendra ve ny androany sa fifandrifinjavatra dia ozy hoe azo heverina ihany zany rehetrarehetra zany satria amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy no resahana dia efa namorona ny antoko politika ho ahy manokana roso ho amin'ny démocratie sociale ny anarany na RDS amin'ny teny frantsay moa izy dia hoe renouveau pour la démocratie sociale midika inony zany tafiditra ao anatin'ilay antoko politika efa ara-dalàna tamin'ilay fanometrahana toza taratasy farany toa zay tafiditra satria ny 9 janoary 13 no nametrahanay ny antota taratasy rehetra satria tsy nahazavany lay fifampitondrany hoe zay disoarina amin'io daty io dia tsy azo raisina intsony ny antota taratasy zay nalaza sy nampahafantarina zay natao hoe tsy mazava le izy ary zavatra mampalahelo zany eto amin'ny fitondrana ny tany sy ny firenena tsy misy ny lalana mazava tokony hitondrana hanika manjary miazakazaka kanefa na tsara zavatra ihany satria nanery anay koa zany hanapa-kevitra amin'izany fananganana ilay antoko politika izany. Nanontany tena ianao teo hoe nanontany ianao teo azafady fa tsy nanontany tena nanontany ahy ianao teo hoe ahoana ny toerana misy Andriamatoa Fetson Rakoto Andrenerina amin'izao fotoana izao rehefa avy ainy amin'ny ankolafykely Ravalomanana nanao an'ireny fikambanana momba ny fiarovana ny zon'olombelona ny ara-drariny ary namorona n'ilay nanao an'ilay antso ho an'ny manam-panana Pays de Brave avy eo nakeny amin'ny PSD dia zavatra tsotra ihany no azoko ambara ny tena koa dia miezaka ny hitondra zava-baovao ho an'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fanaovana
politika vaovao amin'ny alalan'ny fitadiavana ny tena vahaolana mety ary takiny vahoaka malagasy lay tena takiny sy ilainy no tadiavina fa tsy ilay rendrarendra zay mety hahatsara maso eo mason'ny vahoaka kanefa tsy misy fiatraikany eo anivon'ilay tokantrano tsirairay avy zay ny antony nahatonga nitady ny lalana andehanana raha ohatra ka teo amin'izany ankolafo kely raha valymanana zany ny tenako dia nitady ny famahana ny orana nisy zay nateraka ny fanongana mpanjakana tamin'ny taona 2024 ny ainatsika izany rehefa avy eo nisy ny fotoana zay nitazomana ny tenako teny amponja tsy aradrariny dia nahatsapa satria niatra tamin'ny tenako ilay izy hoe misy ny tsy aradrariny eto amin'ny tany sy ny firenena dia nanangana n'ilay fikambanana ny aro an'izany hoe ireo zay hiara-tsinjo azo lena misy ny eto amin'ny tany sy ny firenena dia rehefa nivoaka indray tena amin'izany figadrana zany dia nandeha indray ny hoe tsy mbola tafavoaka atao anatin'ilay olana ara-politika isika ny tena moa rehefa nivoaka avy any amponja dia nahatsiaro tena ho voailikailika ihany teo anivon'ireo le mpiara-miasa ny tena teo anivony zany ankolafo zay nisy ny tena zany tamin'izany fotoana zany ny antony maro a kanefa moa amin'ny mahatompona andraikitra dia naleoko mihitsy nangina tsy niteny nandritra n'izay fotoana maro zay ary ankehitriny mbola misy ihany ny azo ambara misy ny tsy azo ambara satria ny zavatra voalohany takina dia ny hoe aleotsika mitadin'izay tena vahaolana ho an'ny firenena zay adiady kely any anatin'ny antoko politika any anatin'ny ankolafo kely tsirairay le kajikajy kely reny raha te hitondra marina n'ilay famana ny olana ara-politika eto Madagasikara sika dia reny a raha ohatra ka mahatsiaro teny ianao fa tompona andraikitra dia tsy ataonao mibatoerana zany Andriamatoa Fetson Rakoto Andrianiriny tao anatin'ny ankolafo ravalomanana no isan'ny nafatarana an'izany anaranao zany rehefa nanomboka ilay événement sy mouvement zanaky dada teny Ambohijatovo tamin'ireny fotoana ireny amin'izao fotoana izao nanorona ny atokonao manokana ianao dika ve zay fa ilay ankolafo rehetrarehetra mipetraka teo izay isan'ny poiranao tsy ahitana ny tena vahaolana ilaminan'ity firenena ty pirofo mitohaka amin'ny tendany any amin'izao fotoana izao mbola tsy tafavaha ny olana eto amin'ny tany sy ny firenena efa misy ve ilay fifampanantonana sy fifanantonana misy eo amin'ireo mpifanandrana ara-politika ameko ohatra fotsiny ianao ny amin'ny hoe marary a ny ray aman-dreny anankiray eto amin'ny tany sy ny firenena ray aman-dreny ny mpitondra tsy afamody eto Madagasikara dikan'izany mbola tsy milamima le izy ohatran'izany ihany koa lay antso ho an'ny manam-panazy nataoko hoe andere ifanatony le fotikevitra ane dia hoe aleotsika mifanatona fa tsy misy afa-tsika samy malagasy le hoe dinika samy malagasy no afaka manatanteraka an'io ka amin'izao fotoan'izao mbola tsy isy tanteraka ka izay indrindra ny tiako ambara ny amin'ny hoe mety betsaka ny milaza fa hoe miovaovy ianao tsy mitana ny teny nomena ianao Andriamatoa Fetson fa ohatra ny mitady tombontsoa manokana ho an'ny tenanao dia eto zany milaza fa hoe tsy ny valina tsia fa zao ny tsariako ny sain'ny voaka malagasy amin'ny fitadiavana n'izao vahaolana maharitra sy mahomby ho an'ny firenena izao dia ny amin'ny hoe soa fa ny tenako no nivezivezy nitady an'izay zavatra mahasoa ny firenena izay satria tsy maintsy miomana ange amin'izany hoe rehefa rahatra izay any aoriana any hitondra tokoa ianao a an'izao firenena izao satria zay ny antom-pisin'ny antoko politika zay ny antony ilana ny antom-pisin'ny antoko politika ny amin'ny hoe mba hitondra ny hevitra hanatsarana an'izao fiainana ny vahoaka malagasy izao raha tsy zany tsy hitako ina ny anaovana n'le antoko politika raha ohatra ka hoe hitabataba sy hiazakazaka ary hitsikera lava hanenjika lava ary hanohatra lava tsy mba
afaka mitondra zavatra mahafinaritra ho an'ilay firenena sy le vahoaka malagasy ka zay indrindra ozy hoe tsy maintsy homanina zay ka raha ohatra misy ny mieritreritra fa niovaova ianao andriamatoa Fetisson Rakotoandrianirina dia izy hoe tsy aleonareo ve ny tenako ny ovaova mitady an'izay tena lalana marina hoe aiza ary ny tena ahatongavana sy mety hitondrana an'izao raharam-pireneny zao a toy izay rehefa tonga eo amin'ny fitondrana zay vao manandrakandrana ratsy loatra zay ka zay indrindra no nahatonga hoe tsy sasatra mihitsiny ary tsy mahamenatra aly izy satria tsy misy mihitsy n'la fiheverana hoe namadika na nivoana tamin'izay efa nijoroana dia hoe ahoana ny fomba metrahana fitondrana ara-dalàna iverenana zany fitondrana ara-dalàna eto Madagasikara zany ka hanajany zany fitondrana zany a ny fitondrana tsaratatana mba isiny an'izany fitondrana tsaratatana izany a ary indrindraindrindra mba hanajana n'lay zon'olombelona zay nge ny tena zo fototra ary ahafahantsika mampandroso n'izao fireneny zao hoe ka zay mahatonga hoe somary tao anatin'izay efa taony zay nijeryn'ny lalana aiza ary farany a hitako zao io ny lalana za tsy miteny hoe hitako ny lala tsara ka izorako fa dia ozy hoe io a ny lalana satria ny zava-nisy teo aloha no nafahako nametraka sy nanapa-kevitra ny amin'ny hoe aleo manangana n'le antoko politika ho an'ny tena na dia tsy izay ary ny tanjona azoko natao tsara ny andriamatoa fa ny azakazaka nanao an'izany antoko politika izany hatramboalohany fa nanina ny tsy natao satria tsy mbola hita zay lalana zay a mino ankehitriny fa efa matotra tsara ny lalana zay tokony ao arahana nanao fanambarana samy nanao fanambarana na andriamatoa Ratsoelina na andriamatoa Ravalomanana amin'ny tsy latsahan'izy ireo fidiana avy manangana toko ianao zao ny adivitra mipetraka eo izany mety ho candidat arosony andaniny sy ny ankilanay avy ianao ny ainga atao anatin'ny Akolafy Ravalomanana eo anatrehan'izay fa mipetraka sady ny adivitra sy ny tombatombana ao ampanara-bavao hoe mety hiteraka fizarazarana ao anatin'ilay ankolafy anankiroa tsirairareo zay resaka Akolafy Ravalomanana manokana tsika eto mety hisy fiatraikana ao anatin'ny Akolafy Ravalomanana avy ny fitsanganany atokonao manokana mety misy fisarina zoro amin'ireo atoko ao anatin'ny Akolafy Ravalomanana zay mbola tsy manana candidat mazava loatra eto ny RDS candidat d'ouverture ny Akolafy Ravalomanana ianao ny RDS na ny roso ho amin'ny démocratie sociale dia miara-miasa ary tsy mivoana amin'le tarigetra zay efa nijoroany ny Ankolafy kely Ravalomanana apatsivoko kely anao fa zany no anisany namorona n'le Ankolafy kely Ravalomanana rehefa lasa voatery nandeha nitsomponenana tany ivelany ny filoha Marc Ravalomanana dia ny tenako no nijoro ianao nilaza teo fa hoe teny Ambojatovo taloha lavitra n'izany teny Ambojatovo zany nefa nitantanako an'izany Ankolafy kely Ravalomanana zany tamin'izany izy tsy mbola zany no narany fa nisy an'le tsoina hoe cellule de crise teny anivon'ny antoko zay nisy anay tamin'izany fotoana zany hoy ianao teo hoe ianao ve no candidat d'ouverture zay tsika miresaka zao a dia mbola tsy mbola tonga amin'izany a Fetisson Rakotoandrianirina izay dia fatrapandala loatra an'le rafitra démocratique ary zay indrindra no mahatonga nay hoe roso amin'ny démocratie sociale manaja an'izay sotoavan'izay zay ary tsy maintsy ny rafitra mahefa eo anivon'ny antoko no manatanteraka fa saingy kosa tiako ny milaza amintsika voaka malagasy rehetra fa ny roso amin'ny démocratie sociale dia manana didy sy andraikitra ny amin'ny andray anjara mifandraisany anjara amin'izany fifidianana zay misy rehetra eto amin'ny tany sy ny fireneny zay fa ny hoe karazam-pifidiananinona no andraisana anjara dia nzay ny congrès national no hamaly an'izay kanefa hovaliako ny fanontanianao hoe izy avy no tombatombana mety ho aroso tsy afaka ny hamaly an'izany satria tsy afaka ny toetra ary aka ny toerana na toeran'ny andriamatoa Ravalomanana Marc na ny toeran'ny andriamatoa Ratsoelina Andry fa misy kely kosa nefa ny zavatra tsara ampahafantarina antsika mavoaka malagasy ny amin'ny tokony fomba hitondrana azy andriamatoa Ravalomanana Marc dia rariny sy hitsiny raha afaka maneho apahibe maso an'izay mety olona tolony amin'izany fifidianana zany fa ny eo amin'ny andriamatoa Ratsoelina Andry kosa
dia somary manahirana kely satria mandray roa izy tenany eo aloha voalohany a amin'ny mahalehibe ny ankolafikery azy zay na tiana na tsy tiana dia nisy foana io ary tsy ny sarahany mihitsiny nandritra n'izay fotoana fempotoana ny tondrany ny tetezamita izay tao zany ny DRC tao zany ny TGV zay niara-dalana taminy ary nanoana azy zany hoe filohan'izay ankolafikery zay izy nefa etsy andaniny amin'ny filohan'ny rafitra tetezamita azy zay tokony anao zay fanamorana ny fizotra ny fifidianana ary eo ampelantanana ny fahefana dia somary sarotra ny mieritreritra ny amin'ny hoe andriamatorajoelandro ve dia tokony hanolotra pahibe maso an'izay olona tokony toanany amin'izany fifidianana zany zavatra roa no mitranga na izy zany a tsy manolotra an'izay raha zay ny tokony ho izy satria amin'ny mafilohan'ilay rafitra tetezamita azy a dia manana ndraikitra lehibe izy a ny amin'ny fampiraisana ny vahoaka malagasy a ary mifampandianana sy mikarakara le mikarakara matsy ny senita mikarakara an'iny fa hoe mampizotra amin'ny araka ny tokony izy ny fandehan'ny fifidianana amin'ny lafiny faharoa raha ohatra ka hanao an'izay fanoloran'izay izy dia tokony miatra aminy lay voalaza nylay ao anivon'ny tondrozotra hoe tokony mamitra am-pialana izy a rehefa tonga ny fotoana zay hanolorany an'izay olona isolo azy zay satria manjary tsy mety efa fantatra zany fa morona amin'ny olona anankiray izy kanefa ahoana moa izy mitantana ny tetezamita izy no mampanjary na tsy mampanjary ny fifidianana ito amin'ny tany sy ny firenena noho izany a manjary tsy mety zay hiditra amin'ny raharaha-pirenena ankapobeny sy ro atao hoe vavaony songadina natao anatin'ny terinandro itsika nesaka fampihavanana aloha zany dia mbola betsaka ny adihevitra mipetraka mikasika an'izay satria verina fa fototra metrahana n'ilay fitoniana herisoana ny anaty fifidianana ny fanontaniana mipetraka natsangana iny ny rafitra be dia be koa ny adihevitra mikasika an'ireo olona izay mikambana ao anatin'ny rafitra ilay antsoina hoe filankevitra ny fampihavanana malagasy ny fomba fijery sy ny hevitra andriamatoa Fietson Rakotoandrinerina mikasika izay zavatra sarotra be io satria ny fianakaviam-be raisam-pirenena dia milaza fa hoe izahay a tsy anohana mihitsy a ny rafitra tetezamita sy ny fifidianana zay ho karakaraina raha tsy misy aloha le fampihavanana eo amin'ny samy malagasy ny amin-jareo moa le amnistia ny tena mamaika azy a le famonjora-keloka ny tsika raha nao an'le fampihavanantsika dia hahatongavana amin'izay fifamelana zay ny olana fotsiny dia zao ianao nylaza fa hoe 5 volana dia ho avy ny fifidianana ana-potoana ve lay filan-kevitra momba fampihavana-pirenena hanomanana n'izany fampihavana-pirenena zany ao anatin'izay 5 volana zay tarazo efa niainana 50 taona mihoatra na tamin'ny andron'ny fanjanahantany na talohan'ny fanjanahantany aza efa nisy a ny ataontsika hoe tsy fifankazahoana teto amin'ny samy malagasy tsy eo amin'ny mpanao politika ihany inge lay fampihavanana zay atao hoe marina fa ny mpanao politika no miziriziry amin'ny heviny rehefa hiaro ny heviny izy fa any ambadika any inge ny mpanao politika mihavana mifampiresaka fa le vahoaka malagasy no mampalahelo no tsy mihavana ary misy ary mifandrafy mihitsy ary profon'izany a firifiry moa ireo fianakaviana natokantrano ny sarahany zao ady la politika izao ny sombainy zao ady la politika izao satria samy manana ny olona arahany ka eto a dia manao antso avy aloha ho an'ny vahoaka malagasy hoe fotoana zao avanatsika ary indrindrindrindra ifanatonatsika aza manaiky re ampedin'ny hevitra tsy mitovy isika rehetra fa samia mieritreritra tsara ny hevitra no tsy mitovy fa isika dia samy malagasy eto anivon'ny madagasikara no mipetraka ka zay no ataoko hoe tsaratsara isika manontany ianao hoe ahoana ny fomba natanterahana zany za somary kely finoana ihany satria hoe atotoasany asany izy antony roa ny ilazako an'izay a voalohany aloha dia efa tsy akatoaviny rehetra sahady ireo mpikambana eo anivon'ilay filan-kevitra ny fampihavana-pirenena zavatra mampahagagana izy zany zay ny hevitra fa hoe ny mpanao politika ihany no tsy mahay mifanaraka kay le tarazo a ny findra ilay aretina eny anivony ny fiarahamon'ny-pirenena koa ka rehefa ny fiarahamon'ny-pirenena koa ny tsy mahay mifanaja sy mifanaraka sahala amin'izany izy atsony ary no hiala sy hiateratsika amin'indraindray tsika ohatra mahatsiaro tena foana hoe
tsy tokony vahiny no mampiavana atsika tsy tokony ny any vahiny ny any velany no ny baiko atsika ny amin'izay tokony atao kanefa na isika samy isika aza tsy mahay mifanaraka hono andry mato fétisson milaza anao kely finoana amin'ilay mety hovokatra azo amin'ny rafitra FFM zay napitraka 10 volana milohan'ny fifidianana sika io inona mety ho fiatraika an'izay fanatanterahana fifidianana satria resahana indrindrindrindreo dia araka ny teninao teo hoe ny amnistie be de be ireo candidat zay mila an'izay amnistie zay vao afaka mirotsaka mety hiteraka fiemoran'andre mandeha amina daty fifidianana ve zay sa mametraka ayay ianao tsy ho lavorary zany ny fanatanterahana ny fifidianana tsy de ny amin'izay loatra no mahatonga ny ayahako fa ny amin'ny amnistie ene firifiry amin'ireo zay milatsaka ho fidinina ho folom-pirenena moa nefa mandray anjara ao amin'izao rafitra ny tetezamita izao hoe firifiry midika ane zany fa de efa nahazo famitsora keloka sahady izy io le teny amin'ny teny frantsay hoe misy ny jurisprudence zany hoe ireo zay efa mandray anjara amin'izao rafitra fitondrana ny fireneny zao ina moa no tsy ahafahany milatsaka nefa n'izy ary ekena hitantana n'izao rafitra ny tetezamita ahoana hoy ny fianakaviam-be raisam-pirenena raha toka ny ray amin'ireo ny fitondrana tetezamita ao anatin'izao resantsika zao nge ary nampitondra ao anatin'izao nge raha malala fa fianakaviam-be raisam-pirenena dia tsy nanaiky an'izao zavatra zao hoe ka raha atao ohatra fa ray amin'ireo olona reo ary ekena fa hilatsaka izy aiza ho aiza mifankatoavanao azotsika raha toka olona mbola tsy nahazo amnistie zay mahatonga amin'ny teny hoe misy zavatra anankiroa samihafa ny ao anatin'izay zavatra za tsy de mametraka ny aya loatra ny amin'ny hoe amnistie efa misy ny lalàna zay efa navoaka mikasika an'izay amnistie zay fa mihoatra lavitra noho izay andre matofany olona koa ny amin'ny hoe mahanara fa tsy ho tanteraka ilay fampiavana-pirenena de ny antony mitsotra de zao hoe misy an'ilay fifamelana zay mbola tsy tafapetraka teny ampiandohany tsika de nyresaka teo voatery tsy maintsy tononiko olo izy na de tsy tiako ary manonona an'izany raha mato lalao ravalomanana te ody eto madagasikara tsy afanody mba hitsabony eo amin'ny fianakaviany za tsy hiditsy hoe iza ny marary na iza ny marary fa zony ny mody eto madagasikara izy ene tsy manana ataontsika hoe antotantaratasy eny anivo ny fitsarana inona moa ny antony tsy ampodina azy de anao ve mihevitra fa andre mato marika ravalomanana de afaka odiko melohany zany 5 volana zany kely ny finoko raha zao trangan-javatra amin'izao fotoana zao no miseho ka zay no tonga hoe mampekely finoana ny amin'ny hoe hatotosa ny anjara ndraiky ny ilay izy marina fa tsy hoe lay fampiavana-pirenena de afatoko tsika tanteraka eo anivo ny fidediavana ny vaolana eo amin'ny andre mato moandra rajoela sy andre mato marika ravalomanana tsy zay rery any fa be da be no mifamaofofa nefa ireo rehetrarehetra reo de mifampiankina nisy natsitika teo le hoe mila fifamelana karazana pardon zany aloha melo fampiavanana raha fanazavanao ka zay indrindra ngely izy fomba hoana no ametrahazay mahatonga anao sokabareto ange andre mato fétisson ny kabary rehefa mikabary ny mpanao politika na iza miteny an'izany fifamelana sy fihavanana zany daholo fa ny comportement na lay fietsika izay aseho ny mpitondra na aseho ny mpanao politika na mpanohitra eto dia tsy mandika velively an'ilay zavatra ambarany vavany marina zay voalazanao zay ary zay mahatonga anay eo anivony RDS no mitady rehefa misy zavatra tenenina de tonga de ampiarina so ohatra zany ny sosikevitra zay netiny RDS hatrambolohany dia ny amin'ny hoe tahaka ny fifanarahana zay nisy teo amin'ny andriamato ravalomanana marika sy andriamato rajoelandry mikasika ny tsy filatsahana de hoy zahay hoe tokony mifampidinika ny amin'izany koa izy mirahalahy mianaka ny amin'ny fodiny ireo nitsomponenana ohatra ny hamavain'ny olona le izy hoe ifampiraharaha foana ve zandry ngia fétisson hatram'izay efa taony zay ny fampiraharaha foana tsika aiza ny vaolana doy za hoe pirofo mitohaka amin'ny tendany ene fa tsy misy zavatra mitsangana eto raha tsy misy zany fampirarahana zany ary le filazana n'le fifampirarahana zay ataoko io sy arosoko io de no hoe ny fianakaviambe iraisam-pirenena de afaka manampy an'izy mirahalahy mianaka handray ny fanapahan-kevitra mikasika an'izany hoe rovina ny fampodina an'ireo nitsomponenany marina fa nitondro zotra de milaza fa hoe tsy maintsy mody tsy misy fepetra ireo nitsomponenana rehefa miziriziry aza ireo zay manana ny fahefana ny tsy apody
ina no ataontsika andriamatofa hijery tanana hijery ame tanana sahala am'izao de hijery fotsiny sahala am'izao sa hidiny an-dalambe sa hanakorotana sa ina no sosokevitra eo zany le fanontaniana mipetraka ka ozy hoe le ffm ve zay ho apetraka hanana an'izay fahefany zay hitady an'le vaolana mba afahantsika nge manomana miaraky ary mitady an'ilay fifidianana mangarahara ekenina rehetra mba tsy iverana n'izao olana ara-politika izao intsony be da be ny zavatra efa nofongariko talohan'ny zao resaka zao ny amin'ny hoe ahoana ny momba ny iny lalam-panorenana iny ekena ve sa tsy ekena efa tamin'ny efa roa taona lasa zay nefa nilaza an'izay nidradradratra tsy mbola sasatra ankehitriny mampatsiaro ankehitriny moa faly afa misy ny olona tonga saina hoe tsy ampilamina tokoa io zavatra io satria na ny fianakaviam-be raisam-pirenena raha ohatra tsy mbola manaiky tanteraka ny lehilahy-mpanorenana fa de am'izao fotoana zao efa mipetraka ndraiky kosa le tety andro momba ny fifidianana de eo ny mampalelo ahy de misy indray nylezaka hoe alefaso aloha lay fitsapa-kevy-bahoaka momba ny lalam-panorenana toza hoe ataoko ilalao ty zavatra ity io moa tsy mametraka adevitra ndre mato fétisson hoe ho alefa ny fifidianana filoam-pirenena sy zay fifidianana manaraka io ho tonga eo zay filoa manaraka mijanona treo rehefa tonga ny république vaovana momba ny tondrosotra feuille de route ilay lalam-panorenana zay fanaovantsika fetin'ny république fahefatra am'izao ve ilay lalam-panorenana horesahana amin'ny fotoana io sa rehefa lany ndray zay filoa vaovao ohatra ndre mato fétisson lany de ho avy izy amin'ny angaditsiarona anova sy anamboatra lalam-panorenana tahaka ny natao mpitondra teo aloha rehetrarehetra zay nanjaitra ny lalam-panorenana ho toy ny palitao iny akodiny eo foana lay olana mipetraka ary mahatonga ny adevitra hoe ahoana ny agencement fampilaharana ny fifidianana tokony isy eto Madagasikara hatrany amin'ny resaka hoe solombavambahoaka sa filoam-pirenena sa fitsapahakevy-bahoaka sa ahoana satria be de be ny mametraka hiatsy havanana hoe sao sanatria lahy ka mbola iverina fahadisona efa natonga krizy teto foana isaky ny folo taona tao anatin'ny telopolo taona teo tsika satria tsika tsy mahay makalesona tsy mahay makalesona ny teo aloha satria ny fitiavatena no betsaka indrindra mialatsiny raha ohatra ka milaza an'izay kanefa tsy haiko ihany tiako ihany milaza fa fony ah mbola mpitarika ny ankolafy kely ravalomanana ny manahirana angendry matofa tsika tokony hoe hijery hiatrika ny ho avy amin'izay raha ohatra ka amerina foana alohan'ilay teo aloha ny lasa ozy hoe ny lasa momba ny lasa nisy fandarana nataoko teo amin'ny radio tapabolana lasa zay no nylazako fa hoe ny lasa aloha momba ny lasa ny lesona kosa de tsy maintsy alaina amin'iny fa saingy zao raha ohatra ka ny fotoanatsika olanitsika amin'izay efa teo aloha dia tsy afaka ny fantoka tanteraka ny amin'ny anomanana no avitsika kanefa ilaina zay fakana ny leson'izay ka ozy hoe fony ah mbola lehibe ny antoko lafy kely ravalomanana de efa nametraka mihitsy ah hoe ny fametrana lalàna fototra le lalam-panorenana matsiny tsy de tiako loatra mampiasa azy fa le lalàna fototra dikan'le lalàna fototra hajay ny rehetra de iny lalàna fototra iny a melohan'ny fametrahana n'izay ho filoam-pirenena satria sarotra be mbola tsy ho tonga am'izany tsika ka hoe filoam-pirenena tsy hanendry na hapiatra n'izay eritreriny ho am'izany lalam-panorenana zay ianao milaza hoe andraitra palitao mifanandrefy aminy marina zany ka nijanonana elo eo amin'ilay fitondrana zay foana ny mbola tao anatin'ny sainy zay mpitondra ny fandimby teto ary io mampalahelo lay fanambarahana fampielezan-kevitra zay atao a mitondra fanovany mahatsiaro azao tamin'ny tena taona 7 hoe tsy rarana raha mbola misy malagasy ko mipetraka ny velany de tokony mody eto amin'ny tanindrazana izy ankehitriny nefany a mbola misy ihany zany malagasy mipetraka ny velany zany hitanao de zay zavatra zay zany de hitanao taratra sahady no hoe raha ohatra ka filoam-pirenena sahala am'izany no hipetraka eo ka no anao lalàna fototra de mazava ho azy a tsy maintsy lalàna fototra ifanaraka aminy ka ny zavatra tsara indrindra de hoe misy lalàna fototra hapetraka melohan'ny irosoana amin'ny fifidianana kanefa
am'izao fotoany zao zay le izy tsy zay tsony satria efa ny eketsika amin'ny faefatra ambyroapolo ny volana jolay handeha ny fifidianana filoam-pirenena de izao zany ny ady ny sosokevitra de zao hoe melohan'lay fifidianana filoam-pirenena de tokony isy fanambarana iombona n'ireo zay itonona ary milatsaka fa hofidiana ao anatin'zany filoam-pirenena zany hoe isy rafitra manokana tsy miankina andraisan'ny ao amin'ny fitondrana sy ny mpanohatra ny fiarahamonim-pirenena solotenany sy ny fikambanana rehetra sy ireo zay tsy miankina amin'ny fanjakana hamolavola ny lalam-panorenana na lalàna fototra ho isika izay hitondrana any firenena am'izay fotoan'izay tsy misy andraisan'lay filoam-pirenena zay olany eo zay olany eo anjara amin'ny fanomanana azy fa izay zavatra zay zany ny tokony atao mielo hialatsika amin'ny tsy fanajana n'lay tetiandro zay efa ny ekeny ny fianakaviam-piaraisam-pirenena ny eketsika vaoaka malagasy ny ekeny ny mpanao politika malagasy ary tsy tokony hiembotra intsony zay zany ny vaolana farany atreto aloha azoko aroso amin'ny vaoaka malagasy io zany a dia fifanarahana ataon'ny rehetra ary de ampiarina rehefa misy ny filoam-pirenena zay lany eo tsy tokony aembotra intsony ary vaolana farany ny fifidianana ho ianao teo ny zava-misy raha mitazana ny any anaty lapa sy ny any amin'ny androm-panjakantsika dia miombo ny aretin'ny ady anaty hifanaovana na eo amin'ny samy androm-panjakana na anatina mpikambana amin'ny androm-panjakana anankiray tahaka n'izay fiaraha-mahita amin'izao fotoan'izao ny androm-panjakana mpanatateraka eto Madagasikara eo amin'ny fiaraha-mitantana eo amin'ny filoha sy ny prime ministre ianao efa nanana traika efa n'izay raha teo satria tao anatin'ny fitondrana tezamity ianao tamin'ny fotoan'androny tsy mametraka iavy ianareo amin'ny solomaso RDS ny jerevana zay zavatra zay ny amin'ny fizotra ny fifidianana ho araka ny tokony ho izy ho mangarara sy ara-dalàna tsy mametraka iavy ianareo ny amin'ny metisina krizy aorinana fifidianana raha mijery an'ireo data mifanakaiky ireo tsika sy fomba fiasa ny fahamoahana voka-pifidianana teto Madagasikara hatramin'izay zay ny antonina tonga ny RDS vo tsy ela kory zay namoaka fanambarana ny amin'ny hoe tsy afaka manome toky izao rafitry ny tetezamita izao fa tsy hitsabaka amin'ny fizotran'ny fampandehanana ny raharaha-mpifidianana porofo mitohaka amin'ny tendany ireny fanambarana zay nataony filohan'ny rafitra tetezamita ireny hoe tsy niekeny ny fizotran'ilay fifidianana ny azy moa zany de hoe ny fifidianana solombavam-bahoaka no mandeha mialoha de zay vao mandeha ny fifidianana filoam-pirenena alalana vaiza moa no ahafahany miteny an'izany zavatra zany diso be zany ka zay zavatra zay zany de efa taratry ny amin'ny fahitana sady hoe mety tsy andeha araky ny loniny zany fifidianana zany satria mety iseho foana n'lay tsindry azo avy amin'le fitondrana maefa ireo mpiara-miasa amin'ny ninivo ny faritra tsiraray avy ny amin'izay mety fitsabahana mivantana na ankolaka amin'ny firafitry ny fizotrany zany fifidianana zany zay no natonga ny RDS ny laza hoe tokony rehefa nanao ihany ny fianakaviam-piaraisam-pirenena dia tokony iazakazaka ihany koa zany fianakaviam-piaraisam-pirenena zany a ny anara-maso akaiky ny fizotrany zany fifidianana zany satria tsy mipetraka intsony lay fifampitokisana eo amin'ny samy mpitondra amin'izao fotoana izao amaraparana ny fandarantsika andriamato fetson rakoto andreany arina nametraka maromaro lay zavatra nresantsika teo indrindra moa mikasika ny fifidianana sy ny raha-pirenena izany rehefa miresaka fifidianana tsy azo idivirana fa ny vahoaka no mahafifidianana ny fifidianana ary mahatonga azy eo demokratika tokoa ny zavatra misy ombienombieny na manahoana fifidianana teto na manahoana fifidianana dia mamaritra no avy ny firenentsika hatrany izay latsapato ataony olona izay ny vahoaka malagasy am'izao dia tsikaritra hoe ao anatin'ny sangodina ady-piainana ady varotra ady amin'ny tsy visy ny fandripahalemana ady amin'ny fiainana kapobeany ka ny adihevitra politika dia karazana trotraka ampina eo amboniny zay rehetrarehetra zay mahatonga ny malagasy rehefa jerevana amin'ny akapobeany toy ny tsy tafiditra ao anatin'ny fandraisana anjara ny fiainam-pirenentsika mihitsy ahoana ny fieritreretanao ampisy fiovana orenana fifidianana
raha mbola izay ny avolenta ny fandraisana anjara vaoaka malagasy amina fifidianana sy fandrotsam-bato hoe matotra am'izay safidy zay ve ny olona vonona am'izay ve ny vahoaka afaka 10 volana katroko androany anjara didin'ny mpitondra politika tahaka ny tenanay a ny mitaiza ny vahoaka malagasy ny am'izany ary zahay de tsy misasatra am'izany mihitsy ary na de mbola tsy azonay ara-pomba ofisialy aza ny taratasy amin'ny fanekenany amin'ny hoe fitsanganany ny antoko RDS de efa mirosony am'izany fitaizanany olona zany izahay ny antso voalohany ataonay aloha de hoe toizo a ny fisoratana anarana eny anivo ny fokotany afahatsika tafiditra ao anatin'izany a lisy mpifidianana zany fa na isy ny fifidianana na tsy isy za manokana de tsy maintsy milaza fa hoe tsy maintsy misy zany fifidianana zany a satria io ny lalana tokana amarana tsika n'izao crise politika misy eto amin'ny tany sy ny fireneny zao dia ataovy aloha ny fisoratana anarana eny am'izany a lisy mpifidianana zany adidinao zany ary nefa koa manana andraikitra koa ianao a ny amin'ny hoe ifidy kanefa koa tsy terenany mifidy izany a de zava-dehibe zany ny fahafantarana fa hoe izao marina ny isan'ny mpifidy eto Madagasikara zay ma tsy ny tena zava-dehibe dia afahatsika zany miteo sy mampiseho fa hoe firy tamin'ireo mpifidy ireo no tonga nandaja-bato ny eto amintsika manko andre mato fetson dia ny vato maty sy ny tsy manan-kery ihany no considéré na iverina fa faneho-kevitra fa ilay fisitahan'ny olona tsy mandray anjara zany hoe tsy faranany olona adhesion amina fifidianana de matetika tsy raisany zay hoe tahaka ny lalam-panondrenana farany teo zao na tonga adevitra hoe firy isan-jato amin'ny malagasy marina moa zany no nandaniny lalam-panondrenana teto Madagasikara satria dia ilay vato fotsy tsy manan-kery no ny verina fa tsy faneho-kevitra fa ilay abstention de matetika vitsy ny mpanao politika na ny avaram-pianarana mandika afaka manome hevitra an'izay to amintsika zao a tamin'ny fifidianana fanomanana ny fivoahantsika atao anatin'ny crise politika tany Maputo a de efa natsofoka atao anatiny zay ny hoe tsy maintsy a misy zao isan-jato ny anjara ny isan'ny olona mandray anjara amin'ny fifidianana na fitsapahan-kevim-bahoaka zay vao azo ekena ny valin'le fifidianana satria mpitondra zay mipetraka eo de metraka hoe legal nefa zay mihitsy ka zay natonga anay efa nilazana zany fa misy moa tsy mety amin'izay eo amin'ny fitondrana l izy de zay de manjary tsoahana l izy aty ka zay metimety aminy any a no raisina ka zay zany fomba anankiray ka zay natozako am'le hoe raiso a lay andraikitra ry voaka malagasy a soraty eny amin'nivon'ny fokotany ny anaranao a dia ampio ny senita amin'ny fanatanterana zany lisy mpifidianana zany mba hahafahatsika zany mametraka hoe zao marina ny isan'ny mpifidy misy eto Madagasikara ka zao ny tonga nandatsa-bato zava-dehibe ny fahafantarana an'izay satria afahatsika mampilamina sy tsy mampilamina no avy ny firenena ny faharoa dia ny afatra tia napetraka ny hoe aza manaiky intsony miaino an'lay fampanantenahana etseroa satria mba jereo tsara iza ny olona afaka anatanteraka sy hitazona tsara an'izany fampanantenana zay ataon'izany satria eo no mampisamihafa an'ireo zay mpilatsaka ho fidina filoham-pirenena maro be eto amin'ny tany sy ny firenena ka zay no hoe anjara andraikitry n'ilay antoko politika kosa ianao hoe inona no anjara asan'ny RDS o anatin'izany de mamaly tsotra aminao hoe ny RDS a de ijoro amin'ny fitondrana ny tena vaholana am'izay tena ilainy ny vahoaka malagasy ary hitany fotoana zany ifantoka kokoa amin'ny fanabeazana ny olo-pirenena anatin'ny raha-pifidianana ifantoka kokoa aloha satria zay ny voalohany io misy andinina antanatohatra zay tsy maintsy arahana dia zay aloha ny voalohany afahatsika miakatra bebe kokoa amin'ny hoe raha ohatra ary ka vita ny fifidianana kanefa fifidianana tsy ekeny rehetra ahina moa ny zavatra azo atao am'izay ka zay mahatonga anay hoe zay aloha ny voalohany faharoa dia ny fametrahana n'lay fampanantenana zay hoentina le fandaharan'asa zay hoentina kanefa azo ampiarina fa tsy atao savon-danitra fotsiny ampanantenana tsy misy pokaty an'ilay voaka malagasy ka manjary tsisy fiatraikany eny amin'nisam-baravarana satro mbola no nyresaka sy ny tinitinika ary mino maromarina fa any amin'isa tokatrano any de mbola be de be ny fanontaniana mety tsy takatra ny saintsika eto fa manitikitika n'ireo mpijery ireo ary dia angamba
noho ny fotoana voafitra ihany anomesantsika fotoana andreo manaraka indray mety isafasavana izay fanontanina mbola tsy voakitika sy voavaly teto izay amarana azy tsika ny amtinana ny dinidinika sy ny teny farany ho ampijery atsika andreo atao fitoson ny fifidianana dia tokony isy amin'ity taona 13 sy 14 ity ary isika voaka malagasy dia tokony hanetsiketsika anaitaitra ny mpitondra amin'izao fotoana izao mba hanajana tanteraka an'izany fifidianana sy ny datim-pifidianana zany satria io ihany no lalana zay tokony ivoahantsika amin'izao korotana sy tebiteby tadidio fa ny firenena afrikanina manodidina atsika rehetra zao amin'izao fotoana izao dia mikorotana avokoa misy ny ady atrano ary isorana an'Andriamanitra fa isika eto Madagasikara mbola tsy tonga amin'izany kanefa kosa efa manantanina izany ady atrano zany raha tsy haitsika ny mandray atanana ny fandaminana an'izao firenentsika izao ka ny lalana efa izorana zany dia io ny fifidianana amin'izao fotoana izao nefa dia ny fianakaviam-be iraisam-pirenena efa ny 410 isanjato ny famatsim-bola dia efa navoakany avokoa ny amin'ny fampitaovana an'izany fanomanana ny fifidianana zany ilay 430 tapitrisa $, zay anjaran'ny fitondrana malagasy kosa dia mbola vao ny apahany kely ihany no mbola azo amin'izao fotoana izao ka tsy afahan'ny senita miasa sy manatanteraka an'izany asa zany eto zany dia manao antso tsy ho an'ny voaka malagasy ihany fa ho amin'ny fitondrana n'izao rafitra niteteza mihitsy izao tadiavo ireny vaolana hamahana n'izany olana araboly zany ka ameo an'ny senita ny vola zay tokony hanomanany an'izany fifidianana zany mba tsy emorana zany fifidianana zany etsony ary ny farany dia jereo tsara ry voaka malagasy ny olona zay hitanareo fa hafaka ny tondra sy hamaly ny eta hitanareo ka ahafahanareo mandray ny vokana tena azo tsapaitanana ary mifantoka tanteraka ary azo tsapaitanana eny anivo ny tokantrano tsirairay avy ya eny ary sorana be deabe anao andriamatoa fetson rakoto andrianirina ny vahiny mitondra ny hevitrao tato anatin'ny fandarana l'actualité tamin'ity alina ity akasitrahana tozany ihany koa ny teknisiana rehetrarehetra zay niarany salata amin'ny fandaharana ary indrindra ianareo mpijery zay manome avarapatana trany an'izany fandaharana eto amin'ny Madagasikara télévision izany tena kosa mangatadalana iodikodina miaraka amin'ny vahintsika ary mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fotoana manaraka indray veloma tompoko